Miarabandray tompoko lasy tomboko vavy amin'izao alina izao atao anatin'ny fandarana gasy sport indray isika horesahana ireo akom-baovao manodidina ny lalao nosy fatongavana ireo atleta avy any La Réunion nandry anjara tamin'ny lalao nosy izay. Parana ny alahady 9 jolay lasa teo ny lalao nosy 2024 natao tao amin'ny nosy La Réunion. Nisy fivoarana ny vokatra ho an'ny délégationna malagasy raha mitaha tamin'ny efataona lasa nandritra ny lalao nosy tany Seychelles tamin'ny taona 2024. Niakatra teo amin'ny filaharana fahatelo isika tamin'ny ity indray mitoraka ity raha laharana faefatra tamin'izay. Betsaka noho izany ireo olona nitsena ireto mahery fotsika ireto raha nigadina ny alatsinainy lasa teo tetsy amin'ny serana mpiara-manidiny vato. Mariana moa fa atleta 300 mahery izy ireo izao miaraka tonga izao. Izany moa dia ao anatin'izay no ahitana ny mpitantana sy ny ofisiel ary ny mpitsara ankoatra ny ireto atleta ireto. Ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Jean Anissé Andriamosarsomo no nidina voalohany ary avy hatrany dia nitafa tamin'ny mpanao gazety. Anisan'ny niteraka resabe ny sitomana ny sainam-pirenena malagasy tao La Réunion. Marina fa nisy ireo atleta mbola tavela teto Madagasikara nanao ny ezaka rehetra atao moa ny ministera mba hahafahan'izy ireo mandeha ihany. Mitady vahaolana izay tany toerana tokony nalefa ny ireo atleta ireo tokony nandeha nakany La Réunion ary nahatratra fotoana fa olana indray atao fitaterana taty amin'ny Madagasikara tsy afaka fa lamina zany le visa tatya atao fitaterana ndraiky. Mazava ho azy tsy hijanona fotsiny amin'izao ireto atleta nahazo medaly ireto fa hijery akaiky azy ireo ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny resaka prime aloha zany dia azo lazaina hoe efa mahazatra antsika tsy maintsy misy prime nahazo medaly reny zany lavo zay ny tany toerana moa zany a dia mihina ihany koa zay prime zay mba famporisihana ndraiky izy tsy tena hiady lafy medaly volamena ahitana fampiasa avokoa zay satria raha jeretsika medaly volamena telo tsy tokony zay no izy dia zany satria be dia be ihany fotsy zay azo fanantenana fa ho azo marina eto fa amin'ny mampipetrahana ny Réunion mety izay mpifaninana amin'ny fandorana amin'ny Réunion sport individuel fa misy mpitsara hita amin'ny ariary fitongilana mankany amin'ny zava-fampiatrahana amin'ny resaka fitsarana tsy mampanina amin'ny télé zany fa zavatra nenana tany. Tsy ho irery anefa amin'ny fanomezana izany prime izany ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Mbola ho avy a amin'ny fanjakana malagasy rehetra zany na médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Ny taom-pilalaovana ho an'ny Madagasikara dia tsy hijanona eo amin'ny lalao nosy fa eo koa ny lalao afrikanina amin'ny volana septambra. Dia veriko fa mifampitohy zany ireo lalao ireo satria ny fanomanantena zany dia efa azo lazaina hoe ny apahany lehibe indrindra tamin'ny fanomanantena ireo fizenajava amin'ny jeux africains dia efa azo lazaina hoe tombony lehibe ny sciences législatives fanatanterana ny jeux africains. Dia zany tsy zany efa roso avy hatrany koa zany zao ny fanomanantena tanora sy ny atletasika zany anjara ny jeux africains.
mbola maro ireo fanontaniana avy amin'ny mpanao gazety toy ny momba ilay Ramatoa na ny mazimba ny sainam-pirenena sy ny hafa koa. fikarakarana ny jeu izy zany tsy nampanaovana sy nampandreketana sy ny ndraiky zany sahana ny projet moa zany dia nitondra ny fifonany ampaibe maso mpanao gazety a sy nisy indrindra fona nandefa taratasy na tanterina izy a nitondra izay fifonana ofisialy zany dia natondra tamin'ny fomba ofisialy ny drapeau de jeu ho an'ny Comore dikan'izay a dia ny Comore rehetra zany mitodika ny maso rehetrarehetra mifandraisana ny lalaon'ny nosy manaraka mitondra 2025 izany ratsy zany nefa dia mbola tsy tena tapaka tanteraka ny andraisan'ny Comore an'io satria mbola misy atota taratasy andasana amin'ny Comore mbola nao collaboration mba hanamarina sy hanamafisany fa vonona tanteraka zareo ny andray ny jeu io satria dia marina fa ny nosy Maurice dia nanao candidat ihany koa fandraisana jeu amin'ny taona 2025 efa hatarana eo ihany fa matotsika izany a tonga somatsara tanosy larino afaka nandray anjara tamin'ny lanonam-panokafana dia zavatra rehetra olana mety hitranga amin'ny zavatra rehetra izay atao zany a ary ny fitadiavana vahaolana dia misy foana ka rehefa tadiavana ny vahaolana dia fovaha olana za zany ohatra tsy dia mino raha hitentsika hoe tany amin'ny fikarakarana jeu de zila tany aloha dia tsy nisy olana mihitsy fa misy foana io olana io a dia ny fahavonana hitady an'izay vahaolana sy hiasika fikaroana izay vahaolana izay a izay no averiko zava-dehibe satria amiko zany a ny fandraisantsika anjara tao anatin'izay jeu de zila izay dia tena zava-dehibe tokoa ny firenentsika. Efa vonona ny tsena ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena teny an-toerana ihany koa moa ny ekipa rehetra mandrafitra n'izany ministera izany. Lasa namonjy ny toeram-ponenany ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena manomboka mivoaka tsikelikely ihany koa ireo atleta rehetra niatrika izany lalaon'ny nosy izany. Nisy ireo atleta nahita vokatra tsara izay noraisiny vahoaka malagasy tamin'ny orakoraka sy fiobina. Anisan'izany Elodie Mboni izay nandrombaka medaly volamena 3 sy alimy iray. Tena afapo-tanteraka mihitsy tamin'ity jeu de zila ity satria 3 médailles d'or zany tamin'ity dia médaille de bronze dia nanao record personnel koa tena afapo-tanteraka mihitsy amin'ny zavatra izay nataoko tany zany. Nanjakany Elodie tanteraka izany lalaon'ny nosy izany saingy tsy sendrasendra no nilaza hono izany vokatra izany. Ny adversaire aloha tena matanjaka be daholo efa le fanomanana zany efa ela zany zay nanomboka début de saison zany zay fa nanomana le jeu fa ny adversaire miaraka amiko isana matetika ihany zareo fa samy mafy daholo ka sady tsy mora koa nazahoana any fa tena mafy be. Ho an'ny Elodie manokana nefa mbola tsy fotoana fialan-tsasatra izao. Ny tanjona manaraka zany dia ny Jeux africains izay atao any Congo Brazzaville mois de septembre. Fantatry Elodie fa hafa mihitsy ny lenta amin'izany hoe Jeux africains izany. Tena mafy dia mafy mihitsy ny adversaire raha amin'ny continent africaine zany fa tena mbola tsy maintsy manomana bebe kokoa par rapport an'le préparation jeu de zila teo antsika mahita izy ahoana ny vokatra hoentina avy any iray. Be ny fifaliana azo tany eo ihany koa ireo tena nampalahelo ny fisintomana ny sainam-pirenena any Marta Ralisy izay vao avy nandrombaka moa tamin'izay fotoana izay ny medaly volamena teo amin'ny 3,000 metatra steeple. Hitanay teny amin'ny aéroport Nivato ihany koa ny Andriambavilanitra izay mitondra ny fihetsem-pony nanoloana ny zava-niseho tamin'iny fotoana iny. Fala aloha zany amin'ny lafiny iray dia nalahelo ihany koa sady sahirana satria nahazo médaille d'or. Sahirana koa sady nalahelo satria drapeau zany notafiko sintomy matety aminahy dia nalahelo be ahy zany. Tantarainy amin'ny Antsipriany Nizery ny zava-niseho. Nanio zany namalina an'ity sainy ity za dia mely entraîneurako an'ity sainy ity dia rehefa nandeha nitondra an'ilay sainy dia nilahatra nandeha médaille dia ilay entraîneurako zany efa niteny hoe tafio iny sainy iny dia za tsy nitafy fa nalatsako tao ambadika ilay voninkazo dia eo amin'ny
eo am-podium dia rehefa nalatsaka tao zany le saina dia le entraîneur ny antsoantsoana hoe fizy izy iny drapeau iny satria dia avy eo zany naka an'le drapeau dia mbola tsy nitafy aloha fa nanao zao fotsiny dia le raha matsy zany efa hitako hafahafa be ohatra nefa nandididindina anazy zany le izy dia rehefa nitafy ohatrzao mbola tsy natolotra anahy le médaille dia tafy zany tonga dia sitominy le médaille dia le tain poli izy mantsy anahy dia nalahelo dia zany dia zany ataotra be hoe tsy ho azoko le médaille fotoana nisan'ny tena nangidy teo amin'ny fiainan-dralisy raha iny zavatra niseho iny tsy fananapomba aloha am sady tsy fanajana lesana firenena malagasy tena narary a nankilatsaka mihitsy raha masoko fisaina nay nandefotra zany nampietsi-po koa nefa ny nahita azy natao porte drapeau faly zany satria tsy naposiko le izy sady afaka veny alahelonao afaka ny alahelo sady miracle be amin'ny fiainako zany le zavanitranga tany La Réunion tsy ataon-dralisy ho sakana ny zavaniseho fa vao mainka azy ampiakatra ny ampopony fa sy anoy anatsarany performance atleta hafa Damien anisan'ireo nahita fahombiazana goavana tamin'ny lalao nosy farany teo iny koa eny amin'ny fanomanana moa zany tena zava-dehibe satria raha tsisy ny fanomanana zava-poana daholo reny nazahoana an'izao médaille d'or zao isaorana lehibe kokoa ny coach Ianitra zany zay mpanazatra anahy manokana dia club SPN toan'ny Elodie dia mbola misy ny défi goavana miandry ny Damien raha ny fanirina aloha zany dia hiatsika ny Jeux africains zay atao any Congo Brazzaville zany tena fanirina manaraka anisan'ireo tao amin'ny kanja mihitsy Damien tamin'ny nisy tomana ny sainam-pirenena tamin'ny andro iny tena nampalahelo tokoa iny fihetsika anankiray nataony ramatoa anankiray tany La Réunion iny satria tao amin'ny taranja nisy anahy mihitsy nisy an'iny fisehoany zavatra nampalahelo iny dia izay zao ny olana kely tamin'ny lalao nosy mazava ho azy manan-tena mandrakariva ny fanohanany fitondram-panjakana ny atleta malagasy raha ny fangatahana atleta zany aloha dia ny ampiroboroboana kokoa an'ity taranja atletisme tsy eny tsy ny atletisme rery fa ny mpanao sport malagasy zany mba tokony jerena manokana eo amin'ny lafiny rehetrarehetra na materiel zany na ara materiel ohatratran'izay efa vonina raha teo avokoa ireo fiara avy amin'ny tafita hitatitra ny atleta any amin'ny toerana misy azy ireo mila makahaina satria enjana ny adina triana tany izany hoe ny atalata no horaisy ny filohan'ny républicaine Madagasikara Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina eny amin'ny lapan'ny avoloha izy ireo tonga arylay andro talata lasa teo tokony teo amin'ny 4 ora sasany arivo teo no fotoanany fanomezan'ny délégationna malagasy nandrombaka medaly tamin'ny lalao nosy farany teo sy ny filoham-pirenena malagasy tetsy amin'ny lapam-panjakana tetsy avoloha nila fitaovam-pifamoivoizana maromaro ihany vao nahavita ny tatitra ireto atleta malagasy nahazo medaly ireto medaly 320 be izao manko no nrofotsika malagasy tamin'izany lalao izany efa nisy fanomanana manokana nataony teo anivon'ny fitondram-panjakana andraisana ireto mahery fotsika maro be ireto trano malalaka manokana sy ny fandraisana amin'ny fomba tena miavaka
rehefa tonga avokoa ary ireo délégationna rehetra sy ny lamindamina avokoa izay tokony ho atao dia nandroso amin'izay ny filohan'ny républicaine Madagasikara Andriamatoa Hery Rajoelinarimampianina. Nisy moa ny lahateny ny fandimbiasana tao anatin'izany ka nandray fitenenana voalohany tamin'izany ny minisitra ny tanora sy ny fanatanjahantena. Miarahabanao izahay Andriamatoa République sy ireo mpiaradia aminao ary indrindra misaotra sy makasitraka ny nandraisanao andreto mahery fo ny firenena ireto satria fantatra fa be tokoa ny adidy ny andraikitra izay niatsoroanao kanefa dia nahariharinao fa tena tianao tokoa ny tanora ary akasitranao ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Notsindrin'Andriamatoa minisitra tsara fa tsy hery-po verimaina ny dina le atsika tany amin'ny Nosy La Réunion. Ary tafaverina soamantsara tsy nody amin'ny tanam-polo fa nitondra ny mariky ny fandraisana anjara tany amin'izany lalao Nosy izany ka misy medaly miisa 320 izay moa no azo nreto mahery fotsika reto ary izay medaly izay no azo dia eo dia eo ny fanohanana izay nataonao Andriamatoa filoha, ny fanohanana nataon'reto mpikambana eto gouvernemanta satria eto dia mamela anao Andriamatoa filoha isaotra manokana nreto mpikambana ny gouvernemanta satria samy miahy taranja iray avy io mpikambana ny gouvernemanta ka anisany angadina anana ary sy finahitana amin'izao vokatra izao. Mazava ho azy mizara telo ny fitsinjarana ireto medaly 320 ireto. Enina amby 30 amin'ireo dia medaly volamena, ny 570 dia medaly volafotsy ary ny 26 dia medaly alimo. Izay no nametraka antsika ho eo lalana fahatelo aorian'ny Nosy La Réunion izay mpapetrano ary Nosy Maurice izay marina fa azo atao dia azo atao tsara nandresa azy ireo fa noho ny fahafahan'izy ireo mitondra atleta be dia be satria moramora ho azy ireo ny mahazo ny fidirana moramora Nosy La Réunion dia tsy nahazo fahasarotana azy zareo tahaka antsika eto Madagasikara sy ny tany Nosy Comore ka dia tombony lehibe ohatry ireo sahaty zay nefa mino sy manantena fa manaraka dia ho azontsika atao tsara ny mbola manatsaratsara izao vokatra efa azontsika izao. Mety moa dia tsara marino fa ny laharana fahatelo dia tsy izay koa ny tanjona tamin'ity lalao Nosy ity fa ny tsaratsara noho izay kanefa everiko fa zava-dehibe sahaty ny vitantsika satria ny raha maka miohatra amin'ny lalao Nosy izay tolosaina tany amin'ny Nosy ny Seychelles tamin'ny taona 2024 dia azo lazaina fa ny tsara ny vokatra azontsika ary raha tsy nisy azy ireo olana izay sedraindreto atletantsika reto dia mino marimarina fa ho azontsika soamantsara ny laharana faharoa tamin'ity indray mitoraka ity tsy izay nefa zavatra tranga fa dia na dia teo ny olana rehetra izay sedraina dia tsy nitsanga menatra isika amin'ny alalan'ireo tanora mahery fotsika reto Andriamatoa filoha République dia makasitraka sy makaterina izahay. Tsy adino ny minisitra nefa ny manindry fa mbola tsy tapitra ny ady eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny Malagasy. Dia hiasika ihany koa ny Jeux africains ny sasasasany amin'ireo tanorantsika ireto ka dia fambarana eto sahady fa tokony sady lariny raha andray anjara amin'izany Jeux africains izany i Madagasikara ary efa vonona amin'izany reto atletantsika ireto fa dia inoanay fa mbola hitohy fiarah-miasa izay efa nisy tamin'ireo fampanohana rehetra ka hanamoramora ny fahafahantsika mandray anjara amin'izany Jeux africains izany ary mbola nanindry an'izay ihany koa ny solo tena ny atleta nandray fitenenana manaraka. Voalohanteny moa izany dia faly miarabanao Andriamatoa filoha sy nareo rehetra izay mpiaradia aminy. Ny tenako izay mandray fitenenana moa dia eo amin'ny Elodie Vanessa ao amin'ny taranja atletisme izay nandrombaka medaly volamena anankitelo. Fa ho manaraka izany dia mamerina fisaorana anao izahay atleta rehetra amin'ny fanampiana izay nomenao anay tamin'ny fanatotana ny lalao Nosy izay natao tany La Réunion. Fahatelo manaraka izany dia mbola manantena anao izahay mba hijery akaiky anay atleta rehetra amin'ny fanomanana izay rehetra ataonay. Vita izay dia anjara ny filoham-pirenena Malagasy ny nandray ny fitenenana. Kanefa dia efa zava-dehibe ny ezaka izay nataonareo raha tentelo dia voalohany tamin'ny
athlétisme teo zao dia médaille anankitelokolo azo miasa dio zay a ka dia zava-dehibe ho iaho a ny fandresenareo ary mijery anareo tanora mijery anareo ny vahoaka mahatsiaro tena ho mpandresy tahaka anareo koa izy rehefa miverina ohatran'izao ianareo marina fa mety sy anareo rehetra no nahazo médaille fa ny fandraisanareo anjara le finiavanareo ary ny fanekenareo ny faninana sy andresy zavatra kezabe zay miaraba nareo rehetra zay nahazo médaille na inona na ino zany miaraba nareo rehetra zay nandray anjara tamin'ny lalao rehetra satria dia zava-dehibe ho an'ny tenanareo ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy izao fandresenareo zao a notsindriny filoham-pirenena tsara fa santatra mbavarano ihany iny lalao ny nosiny amin'ny fampandrosoana ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Dingana zay vitanareo zay fa ny fiainanareo amampilalao anareo dia mitohy foana misy mbola fandraisana anjara amin'ny lalao afrikanina niritsika moa dia hoe fandraisana anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena maro samihafa sy ny lalao international mihitsy aza zava-dehibe zany mampisika anareo zahay ary izahay dia hiezaka eo amin'ny lafiny rehetra anampy. Vita moa izay dia nisy ny fiarahana miala etaeta tamin'ny filoham-pirenena malagasy sy ny mpikambana rehetra teo anivon'ny governemanta. Nararotona ny fotoana nitafatafana tamin'ny ralefy Anthony Sitraka nitondra avy ny voninahitra Madagasikara teo amin'ny Taranjolomano nanazava ny nahafany nahazo izany vokatra tsara izany. Fanomanana ny aloha dia za moa zany nipetraka any Frantsa dia any Marseille dia efa tamin'ny faheritaona ohatr'izao efa nanomana an'iny zany dia zay nahazoana an'ireny vokatra ireny. Teo no miseho tsy nampoizina fa dia nandray fitenenana tampoka indray ny filoham-pirenena malagasy. Tsy misy fetokoa zavatra rehetrarehetra dia mbola mitoyany eo ilay izy eto a ny ministera nanoatra azy manomboka raha-pitso a ny nahazo médaille d'or zany a dia omena fankasitrahana 1 million d'ariary isan'isany zany hoe 5 millions de francs zany a tsiraray ianareo nahazo médaille d'argent dia omena 2 500 000 francs tsiraray ianareo dia ianareo a médaille de bronze dia omena 1 500 000 francs tsiraray akoran'izay lelavola izay moa dia nisy koa ny tablette Samsung natolotra ireo atleta malagasy nahazo medaly rehetra feno ny hafaliany atleta rehetra tamin'izany. Tena afapo tokoa zany ny tenako sy izay atleta rehetra teo tamin'le kabary nataon'ny président de la république dia tena isarako manokana azy mihitsy izay fanampiana nomenanay ty tsy tena napozinay tsinona le izy par rapport ale kabary zay nataonanay tamin'ny alohan'izay niala teto iny dia tena faly be mihitsy zay zany amin'ny zavatra izay nomenanay androany. Ny mba hiangaveo ny drasanay amin'ny fitondram-panjakana sy ministera zany dia mba hijery akaikanay atleta mpanao fanatanjahantena rehetra zany fifanampiana na amin'ny resaka ohatra mba mena bourse zany na mba mena compétition matetitetika le atleta mba tsy hoe avela miady reto an-tanàna etsy ihany. Dia nirava tao anatin'ny hafaliana sy fahafaham-po ny fiaonana tamin'ny filoham-pirenena malagasy. Misy ireo mbola hiatrika fifaninanana tsy ho elo mitotodosa ady any Congo amin'ny lalao afrikanina indray zany ny firenena malagasy eo amin'ny fanatanjahantena. Tapitra indray ny fandarantsika tokolasy sy mikovavy tamin'izao alina izao manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Mametraka nisy mandrapitafa indray tokolasy sy mikovavy.